Olona miisa 7,4 tamin'ireo nahazo tosika fameno miampy an'ireo ankohonana voamarina fa tena marefo kanefa tsy tafiditra tao anaty lisitra no azo vatsy arabola sy tantsoroka ary asa takalo vola ao amin'ny commune Ambonivohitra Toamasina sy commune suburbaine Toamasina Faradina. Ho fanohizana sy famenoana tamin'ilay fandaran'asa tosika fameno indromiantaona tamin'ny taondasa tao Toamasina, ponina misa 7,4 indray no nisitraka fanampiana tamin'ny alalan'ny fandaran'asa serka any gouvernemanta malagasy miaraka amin'ireo mpiara-mombona antoka teknika sy arabola ho fiatrehana ny voina sy fanarenana ny fiainan'ny mpiarabelona ho amin'ny fampandrosoana taorian'ny fandalovan'ny fiboana teto Madagasikara. Isitraka izany ireo ankohonana voatsikajy ho marefo indrindra ao anatin'ny commune roa dia ny commune Toamasina Renivohitra sy ny Toamasina suburbaine. Ny antsika eto Toamasina zany dia tetika asa roa amin'io fiatrehana sy fanarenana io natao eto Toamasina dia ny ankohonana miarina sy ny asa avitra zany ao anatin'izay satria ny mahatonga an'izay ny antsika eto dia efa nisy ataoko hoe mitovitovy ny ankohonana miatrika dia ny tosika fameno zany no natao teto amintsika teto. Marihana fa na ny asa avitra na ny ankohonana miarina dia reo olona marefo sahirana tamin'ny nahazo tosika fameno zany mahazo an'ireo. Zay zany tsara tsindriana eto zany satria araka ny teniko teo fitohizana le izy sy fifamenoana zany ao anatin'izay. Ijoro afaka fotoana fohy ireo komity mpiay ny mpiarabelona natateraka ny asan'ireo komity loharano teo aloha izay nio anivo ny fidy ihany no anangana io komity vaovao io anatateraka sy anamafy ny toy ny fanadihadiana ara-tsosialy ho lalindalina kokoa ho an'ireo olona izay mendrika ny isitraka ny fanampiana amin'ireo fandaran'asa misa telo ireo izay everina anomboka amin'ny herinandro hitsidika io ny fanombohan'ny fanadihadiana voalohany. Ny fanomezana vatsy voalohany arakaraka ny zay fanafainganana an'izay asa zay dia vinavinaina alohan'ny faran'ny volana fa raha atao hoe mikisaka kely io zany dia première semaine ny volana marsa zany efa tokony hanomboka io. Ny asa avitra ao aoriana kelin'izay satria tsy maintsy fantatra le mpahazo tombotsoan'ny ankohonana miarina dia ireo tsy tafiditra tao zany no manolo tena indray hoe zay tsy tafiditra fa zay tianao asa avitra dia misoratra anarana indray izy dia tsy tena mitovy zany ny fanombohana an'ireo fa mety misy elanelany kely zany. Ankoatra ireo efa nisitraka ny tosika fameno tamin'ny taondasa izay mbola iverena ndray komity mpiay ny mpiarabelona anaovana ny fanadihadiana ara-tsosialy amin'ny herinandro ambony io tafiditra ao anatin'ity fandaran'asa ity ny fijerena manokana ireo ankohonana tena marefo kanefa tsy nisitraka velively izany tosika fameno izany ho fanohanana azy ireo.